Ny Korintianina voalohany a toko fahatelo. Korintianina voalohany a toko fahatelo izany a tamin'ny telo alahady lasa angamba nisy roa lahady zay tsy nitory ny tenin'Andriamanitra, ifetra no nitory tamin'ny roa lahady lasa, Eje no nitory tamin'ny lahady farany teo a, dia tamin'ny telo alahady lasa no namarana koa tao amin'ity epistelon'ny Korintianina ity a, ny tapany farany a dia tiako tohizana ao amin'ny Korintianina voalohany a toko fahatelo izany a amin'ity androany a ity. Dia iarahantsika mamaky ny epistelon'ny Korintianina toko fahatelo iray manontolo io, dia anisany tiako hotsindrina mafy amin'ny vokatry ny zavatra hojerentsika ao anatiny izy ity androany. Dia ilay andininy fahenina ambin'ny folo sy fafito ambin'ny folo mbola vakiantsika iray manontolo izy rehefa avy eo fa tiako alefa ty amboloany a ny andininy fahenina ambin'ny folo sy fafito ambin'ny folo a, dia ilay teny hoe tsy fantatrareo va fa tempolon'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tempolon'Andriamanitra dia mba ho simbain'Andriamanitra kosa izy. Misy teny fikasana ao anatin'izany izay metomboka amin'ny fampitandremana. Raha misy manimba, raha te ho simbain'Andriamanitra zany ianao dia simbao ny tempolony. Fa masina ny tempolon'Andriamanitra dia izy ianareo izany. Indroy teny hoe tempolon'Andriamanitra io no resahanao amin'ity filazantsara epistelo an'ny Korintianina ity andrainy amin'ny toko fahenina. Tsy fantatrareo va fa tempolon'Andriamanitra ny tenanareo. Isam-batan'olona ny resahany amin'iny rehefa jerentsika dia ao anatin'ilay fijangajangana sy fitondran-tena ny tsiraray avy amin'ny maha-kristianina azy no itenenany an'izay any. Fa eto amin'ity kosa ny itenenany azy dia ao anatin'ilay hoe isika mafiangonana tsika dia tempolin'Andriamanitra. Izao sy anao zany no tempolon'Andriamanitra. Raha misy amiko sy aminao manimba n'ity tempolon'Andriamanitra ity, izay ho vakiantsika hoe anisan'ny resahan'i Paoly ao anatin'io sehatra io dia ilay fizarazarana, fialonana, fifampiandanina. Izay ilay resahany hoe manimba dia manana teny fikasana isika tsiraray avy manimba hoe ho simban'Andriamanitra. Zay manimba, zay miteraka fisaratsarana. Ary hitantsika ao anatin'izay nefa hoe matetika izay fiterahana fisaratsarana izay dia avy amin'ny tsy fahamatorantsika ihany. Ary anisan'ny tanjon'ny Paoly moa rehefa manokatra n'ity epistelon'ny Korintianina ity mahavariana, ray amin'ireo anarana ilazan'ny Paoly ny fiangonana atao Korinto, na eo aza ny fizarazarana, fijangajangana, fikorotanana izay misy eo amin'ny fiangonana, ray amin'ireo zavatra avohitra ny any amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany dia hoe ny olona masina. Zany hoe tiany Paoly ho tanterahanizy ireo zany izay hoe fananana amin'ny fahamasinan'i Kristy, izay efa nanamasinany Kristy azy ireo. Dia izay no anisany jerentsika ao anatin'ity Korintianina voalohany toko fahatelo ity. Ary indrindra ihany koa mety misy fampiarana maro ao anatin'izany, efa andresantsika kely moa iny tany amin'ny toko voalohany manoloana n'ilay hoe mitandrema amin'ny fanompoana olona manokana. Mbola ho ampatsiaivon'i Paoly zany ato. Kanefa ihany koa anatin'izay fitandremana amin'ny fanompoana olona manokana izay dia tandremo ihany koa nefa ny tsiraisina ny fahasoavana omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ireny olona manokana ireny. Zany hoe ilay fitandremana manoloana ny olona fanompoana olona manokana zany tsy hoe miala amin'ny fanompoana olona, tiako teneny hoe zany hoe fanarahana mpitarika ohatra, ny fanarahana mpitandrina, ny fanajana ny mpitarika. Tsy miala amin'izay fa zao amin'ny olon'Andriamanitra fanomezana omeny atsika izy ireny, fa kosa tandremo manompo azy ireny. Raha tsy manaja dia tsy azontsika ilay fahasoavana izay omen'Andriamanitra atsika amin'ny alalany. Raha manompo dia lasa izy ireny ny ataontsika Andriamanitra, dia ilay fahasoavana avy amin'Andriamanitra indray no tsinitsiniavintsika ao anatin'izay izany. Izany rehetrarehetra izany nefa misy idirany ao anatin'ny fiombonan'ny fiangonana. Ary anisan'ny mahafaly anahy, ino moa zany nareo tsiraray avy mety mahita fa ho an'ilay toriteny androany izy mety azoko atao ihany mametraka ilay fanontaniana, fa raha ny tena izy tsy dia tsara koa mametraka ilay fanontaniana satria resy ohatra izy aminay telo mirahalahy zany ohatra zany hoe za dia fetra dia hatreny tianareo indrindra rehefa mampianatra sy mitoriteny. Azonareo ilay fanontaniana?
ohatra za so mihaino any Ejea tamin'ny eny somaly izy dia efa nalefany analy ianao dia tena ozy aho mantsy anazy kay matsiro lesy izy zany mampandroso manazava tsara ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ilay izy misy information afa tsy hitako hitany dia tena faly mihitsy ao anatin'ilay izy hoe ten'Andriamanitra misaotra anao. Tamin'ny tapabolany fetra ny resaka momba ny Efesianina 2:2 nanamafy tsara n'ilay hoe fahasoavana no namonjena antsika dia nanay mieritreritra an'izany hoe zany le tokony averimberina matetika dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny hoe ino no fidiny fetra hotoriana tamin'iny lahady amin'ny manokana iny satria maninona mamerina foana amin'ilay hoe inona ny zava-dehibe. Ny tamin'ny telo herinandro tsy tadidiko hoe izany teo fa mety hoe ohatra izany matetika kokoa fa ombadika izay dia tokony ho izy dia zao hoe samy raisina ny tsirairay avy fa tsy amboniana kokoa ny anankiray ary mazava ho azy misy koa eo amintsika amin'ny mahisika atsika misy fomba ny sasany manampy atsika kokoa ny miaino azy, misy fomba ny sasany manahirana kokoa atsika ny miaino azy fa mahazo tombony isika miaino amin'izany. Inona ny mahatombony azo tsika? Mianatra miaino satria na ny miaino aza ny anarany misy atao hoe karazana stylen'olona tsy hainao tsy mahazatra fa enoko. Inona ny dikan'izay? Mampitombo azy izay, manitatra ny fomba fienoko izay, ny fandrenesako teny izay mba hitatra mety hoe mampahazo aina ay manokana. Ary anisany hitantsika ihany koa nefa sokafa misy fomba fampiarana araka izany ary ataoko hoe taratry ny fahasalamana izany eo anivona fiangonana anankiray ary taratry ny fahafahantsika ihany koa tena mikolokolo fiombonana marina ao anatin'ny fahasamihafana izay ametrahan'Andriamanitra atsika eo anivon'ny fiangonana izany. Dia ndao vatentsika ny Korintianina 1:3 dia ndao tsarovantsika mihitsy hoe engane ny tompo ampitombo atsika ao anatin'izany hoe mahalala fa tempolon'Andriamanitra isika, sarobidy amin'Andriamanitra isika ary malala eo masony ary halany ny fanimbanany tempolony. Ny fiombonan'ny tempolony raha misy amintsika zany miteraka fizarazarana ao anatin'izany dia halan'Andriamanitra zany ary misy fampitandremana hoe tandremo fa hosimbaiko raha toka mandrava ny tempoloko. Tempolon'Andriamanitra ndresahana eo sanatry n'izany hoe tempolony tanteraka na tempolony fetra na tempolony Ejea, tempolon'Andriamanitra horavainy izay manimba izany. Korintianina 1:3 fa izaho ry rahalahy dia tsy nahazo ny teny taminareo tahaka ny amin'izay araka ny fanafa, tahaka n'izay mbola araka ny nofo, dia tahaka izay mbola zaza ihany ao amin'ny Kristy. Ronono no nomeko anareo fa tsy vetikanina satria tsy mbola natanjaka ianareo. Eny, tsy mbola matanjaka aza mandraka kehitriny fa mbola araka ny nofo ihany ianareo. Fa raha misy fialonana sy fifandirana eo aminareo, tsy araka ny nofo va ianareo ka mandeha araka ny fanaon'ny olona? Fa raha hoy ny iray izao dia an'ny Paoly ary ny iray kosa izao dia an'ny Apôlôsy, moa tsy olona ihany va ianareo? Fa inona moa i Apôlôsy ary inona moa i Paoly? Mpanompo ihany izy ireo izay nahatonga anareo mpino, dia samy araka ny nomeny tompo azy avy. Izao no namboly, i Apôlôsy no nanondraka, fa Andriamanitra no nampitombo. Koa tsy nitsinona izay mamboly na izay manondraka, fa Andriamanitra izay mampitombo no tena izy. Iray ihany ny mpamboly sy ny mpanondraka, nefa samy andray izay valim-potiany avy araka ny fisasarany izy ireo. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomenay dia tahaka ny fanaon'ny mpanao maritrano hendry na hoe mahay mpanamboatra trano mahay no nametrahako ny fanorenana fa olo-kafa no mandrafitra eo amboniny. Nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny. Fa tsy misy mahay mametraka fanorenana hafa afa-tsy izay efa eo dia Jesosy Kristy.
Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vatsoa na hazo na bozaka na mololo eo ambonin'ny fanorenana, dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra, fa ny andro no ampiseho azy, satria haseho amin'ny afo izany andro izany, dia ho zahantoetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Afaka jerentsika koa zany amin'ity androany ity, raha toa misy amintsika minona zany hoe afo fandiovana izany zay. Io matetika ny andalatsoratra masina raisin'ny olona mino ny atao hoe afo fandiovana na hoe famonjena ao aorianan'ny fahafatesana. Zany ve ny lazainy eo andalatsoratra masina io eo. Ndiny fahenina amby folo. Ndiny fatimy amby folo hoe. Raha levon'ny afo ny asan'ny olona dia ho maty antoka izy, fa ny tenany kosa dia ho vonjena, nefa toy ny avy ao amin'ny afo ihany. Tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho simbain'Andriamanitra kosa izy. Fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Aza misy mamita tena, raha misy eo aminareo milaza azo endry amin'izao tontolo izao, dia aoka ho adala izy mba ho tonga endry. Fa ny fahendreny izao tontolo izao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra, fa voasoratra hoe ny afetseny endry ihany no entiny misambotra azy. Ary izao koa, ny tompo mahalala ny fihevitry ny endry fa zava-poana izany. Koa aoka tsisy anao olona ho reharehany, fa anareo ny zavatra rehetra, na i Paoly, na i Apolosy, na i Kefasy, na izao tontolo izao, na fiainana, na fahafatesana, na ny zavatra ankehitriny, na ny zavatra ho avy. Izany rehetra izany dia anareo, ary anareo dia an Kristy, ary Kristy an'Andriamanitra. Amen. Amen. Soratsika Andriamanitra ny amin'izany teniny izany zay azontsika raisina amin'ity androany ity, ary engany fanahin'Andriamanitra nampy atsika araka ny napahatsevon'i Jesosy atsika tamin'izy vita ny fifadikanana 70 andro rehefa nalain'ny lay ratsy nalain'ny devoly, fa na izy dia niteny hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra zay alokon'ny vavan'Andriamanitra re. Engany isika hovoky ny teniny amin'ity androany maraina ity. Eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra isika dia mahita ampahany amin'ilay olana ao Korinto izay maneho hoe nanao ahoana ny fiangonana atao Korinto amin'ny akapobeany. Ny andininy voalohany dia manambara tsara amin'ny alalany hoe fa izao ry rahalahy. Inona no tiany Paoly tenenina rehefa miteny izy ry rahalahy? Ho an'ireto olona teneniny eo ambany ireto, eo amin'ny andininy fahatelo tapany faharoa, olona misy fialonany reo, olona misy fifandirana eo amin'ireo, miady zany reo, mandeha araka ny fanaon'ny olona. Inona koa ilay olona resahany eo zany? Inona le rahalahy dia inona le olona? Fa le ry rahalahy izay resahany eto dia tsy iza fa reo efa teneniny eo amin'ny toko voalohany ihany hoe ry zareo mpino, ry zareo kristianina, ry zareo mpianatra. Za manokana tsy haiko ny nisy fotoana efa ianareo, za tsy dia tiako loatra ny manavaka hoe hafa ny kristianina dia hafa ny mpianatra, dia hafa ny atao hoe mpanaradian'i Kristy, hoe ny mpianatra le efa ambony niveau kokoa noho ny kristianina. Satria rehefa mamaky ahako ny asan'ny apôstôly, misy manao an'izany hoe ny tena olana amin'ny fiangonana amin'izao dia kristianina mibetsaka fa tsy mpianatra. Izay hoe raha ihany zany fa miankina amin'izay fomba maritanao azy. Inona aminao ny atao hoe kristianina? Raha anarana fotsiny fa tsy fiovam-piainana, tsy kristianina zany amiko. Ary raha toa mpianatra tena izay mihitsy hoe manaradian'i Kristy izay mpampianatra azy, tena mety mihitsy zany, tena tsara ny atao mpianatra. Ary tena manaradian'i Kristy. Ary izay ny resahany eto zany, ty ry rahalahy izay resahan'ny Paoly ito dia olona mino an'i Kristy araka ny efa teneniny eo aloha eo, na ny toko voalohany na ny toko faharoa. Olona mahalala amin'ny filazantsara, ary averiny amin'izy ireo ny atao hoe filazantsara, ambaran'i Paoly amin'izy ireo hoe manana ny fanahy masina ianareo. Ary teneniny tsara mihitsy ry rahalahy. Tsy sanatria Paoly no mihatsara velatsy ohatra ny sasany amintsika ankehitriny lazaina fa rahalahy daholo, lamody mihitsy ary moa zao amin'ny tanora, bro na vehivavy ary mbola bro ihany amin'izao. Rahalahy ny dikan'izany, anatra ho anareo mpampiasa an'izany teny zany.
Fa lay ry rahalahy teneniny hoe dia olona mino an'Andriamanitra, olona mpianatra Kristy, olona mpanara-dian'i Kristy. Dia ao anatin'izay fanarahan'izy ireo dian'i Kristy izay nefa dia manao tahaka amin'ny fanaon'ny olona rehetra izay tsy rahalahy izy ireo. Amin'ny alalan'ny fanehoan'izy ireo ny fifandirana, fizarazarana, fifampiandaniana, izay tahaka an'izany koa na hatramin'izao azany. Tsy isika kristianina rehetra na mpanara-dian'i Kristy dia hoe aza aloha tsy miteraka fizarazarana izany mihitsy e. Indraindray izany mitranga eo amin'ny fiainantsika. Indraindray izany mbola ataontsika. Ary ireo ny tenenin'ny Paoly eto, isika izany no teneniny eto hoe ry rahalahy dia tsy nahazo ny teny taminareo tahaka ny amin'izay araka ny fanahy. Na io ara mahavariana, miresaka momba ny fanahy masina izy ny farany eo amin'ny toko faharoa. Dia eo amin'ny manomboka eto amin'ny toko fahatelo indray nefa izy dia eny resahany tsara ilay asan'ny fanahy masina. Fa avy eo teneny hoe fa tsy tena afaka miresaka aminareo tahaka ny olona efa manana amin'ny fanahy masina ako. Satria hitako eo aminareo misy fomba etsony anazy araka nofy ianareo. Mandeha tahaka ny olona tsy mahalala ny tompo ianareo. Ary izay no mahatonga ny hoe ronono no nomeko anareo fa tsy vetikana. Na amin'ny teny hafa ny tiany Paoly lazaina dia hoe tsy tena ohatra ny afaka, ohatra ny mampisalasala ny tena ilaza aminareo izao. Kanefa ny eto tena ry zareo mbola zaza io ara dia amin'ny lafiny anankiray omeny Paoly taolana ihany izao izy amin'ity Korintianina ity. Izany hoe tsy afaka hiteny izany tsika rehetrarehetra toy ny zara angamba mbola zaza dia taolana be no menao an'androany iny a. Satria mbola zaza lazaina tsy afaka meko afa-tsy ronononareo no mbola omeny an'ity Vatikanina ity dia ny epistiliny Korintianina. Satria ny tanjony dia hahatonga azy ireo ahay hevitra tsara ny tenin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra ny atao hoe rahalahy ao amin'ny Kristy. Ary ny tena olana efa hitantsika any amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany andininy fahafolo dia averin'ny Paoly eto. Ronono no nomeko anareo fa tsy vetikanina satria tsy mbola natanjaka ianareo. Ataoko anaty fonony teny kely i Paoly rehefa miteny hoe ronono eto dia tsy mitovy amin'ny tenenin'ny Petera rehefa miteny hoe ronono any amin'ny epistilin'ny Petera. Any amin'ny epistilin'ny Petera ilay ronono ataon'ny Petera hoe tenin'Andriamanitra, tena hoe mahasoa, manampy, mampatanjaka. Misy misotro ronono ve eto androany? Tsy le retirety fa misotro ronono fotsiny ianao hoe mampatanjaka. Misy, satria fantatrao anatin'ny sakafo mahasalama izany ho an'ny akamaroan'ny olona, ankoatra n'le tsy mazaka ronono. Taty aoriana koa vao nahita an'izany tsy mazaka ronono. Ny any efa zakanay foana io. Iretanay hatramin'ny areti-kibo ary. Ronono io. Dia izay fotsiny misy olona mantsy nandray miresaka ny epistilin'ny Petera hoe tsy tena mampamatotra ny Petera fa lazainy fa ronono ihany tahaka ny Paoly fa samihafa ilay sary aseho zaza no omena ronono no tenenin'ny Paoly eto. Ronono no nomeko anareo fa tsy vetikanina satria tsy mbola natanjaka ianareo. Eny, tsy mbola matanjaka aza mandraka ankehitriny fa mbola araka ny nofy ihany ianareo. Fa raha misy fialonana sy fifandirana eo aminareo, tsy araka ny nofy va ianareo ka mandeha araka ny fanaon'ny olona. Mazava ny resahan'ny Paoly eto izany manoloana n'ilay fizarazarana izay eniny ao amin'ny bokin'ny Korintianina. Ny olana misy mazava ho azy, fa samihafana misy mazava ho azy izany. Fa mahazaza anareo nefa olona manana amin'ny fanahy masin'Andriamanitra dia lasa mizarazara, mifampiandany ianareo. Manaraka olona araka ny efa hitantsika any amin'ny toko voalohany sy toizantsika rehefa avy eo. Andininy faefatra. Fa raha hoy ny iray, izao dia an'i Paoly ary ny iray kosa izao dia ny Apôlosy, moa tsy olona ihany va ianareo. Raha refesitsika amin'izay, petrakitsika amin'ny tenantsika tsiraray avy ny fanontaniana androany aza ny leo akaikinao na olona hafa ato am-piangonana no ametrahanao an'ilay fanontaniana na tsara anao avy hatrany, tena mbola zaza ihany. Fa ianao, zaza ve ianao sa tsy rahoarina amin'izay hoe miteraka na misy lalana mety hiteraka fizarazarana sy fifampiandaniana avy ao am-ponao. Mety indraindray izany tsy voatery amin'ny alalany hoe fanarahana olona iray manokana, fa indraindray izany mety amin'ny alalany fombafomba fotsiny. Tsy mahafinaritra indraindray mahita fiangonana ny resahana eto, vokatry ny hoe fiaviana no mampizara fiangonana. Resaka lokom-pihodirana no mampizara fiangonana. Tsy mahafinaritra izany. Satria tsy maneho ilay fahamatorana, ilay mampino, mampianatra Kristy.
arahoarina hoentina ihany koa aza zany eo amin'ny fiainana ohatra ho antsika kristianina ohatra anatin'ny fanambadiana. Ny mpivady tsy matotra dia vao misy olana kely dia ndao hisaraka. Ny mpivady matotra dia rehefa misy olona ny teny hoe hisaraka tsy ao anatin'ny option, tsy ao anatin'ny dictionnaire kristianina zany amin'ny resaka fanambadiana. Fa inona ny vahaolana? Ahoana ny ahafahana mifandefitra amin'ny famela heloka? Matotra ve isika sa tsy? Sa mbola zaza tsy mazaka vetikanina? Ela be ny fotoana le atao mandrezatra iny ny zaza, ela be vao mandrezatra dia tsy afaka omena amin'ny manaraka, satria raha omena amin'ny manaraka dia mivoaka tolo indray le vazaha rehefa tonga tao teo. Misy tsy fahasalamana loatra ao anatin'ny vavony izay ilay resahan'ny Paoly, satria misy an'io fialonana, misy asan'ny fanan'Andriamanitra ohatra manahirana na miteny azy aza fa mazava hoe tsy avelan'ilay olona tsy miasa ny fanahin'ny tompo ao anatiny izy ireny. Dia toy izany bebe kokoa hoe inona moa mahatonga an'ilay fialonana sy fifampiandaniana io zany a? Ny hojerentsika manaraka dia zao mihitsy hoe tsy mahay mandray an'ireo olona petrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainany araka ny tokony handraisana azy ireny avy amin'Andriamanitra. Tsy haiko ahoana ny fandraisanareo aho ohatra amin'ny mampitandrina ahy, na ny fandraisanao manokana ohatra hoe raha manana mpitandrina manokana ianao a, tsy mandalo ohatra androany a, fa ndraindray ny olana dia rehefa petrakitsika ny mpitandrina na mpanompon'Andriamanitra manokana eo amin'ny toeran'Andriamanitra, izay Andriamanitra rery ihany no afaka maka azy, dia miteraka araka ny tamin'ny Paoly tao amin'ny fiangonana Korinto atao Korinto, fizarazarana. Zahay ry mpianatra rianina, zahay no mpanarady andrianina, ry apôstôly ianina ny tena lehibe anay, fa rianina tsy dia tena tianay, na ny tena ratsy atao amin'ny ohatra ato amin'ny fiangonana ato sika ohatra dia hoe zay miaraka amin'ny anina kokoa, nareo le miaraka amin'iza kokoa ato. Mila mitandrina isika manoloana an'izany hoe ahoana ary ny ahafahantsika mandray tsara azy ireny ary. Ndao jerentsika amin'ny fomba ilazan'ny Paoly ny tenany sy ny tenany Apôlôsy ao anatin'izany. Andininy fahadimy. Fa titsika any amin'ny andininy faha-efatra ambin'ny folo. Fa inona moa i Apôlôsy ary inona moa i Paoly? Mpanompy ihany izy ireo izay nahatonga nareo umpino, mpanompy ihany nahatonga nareo umpino, dia samy araka nomen'ny tompo azy avy. Zay zany izy ireo, zany zahay. Raha misy olona manokana mifantatra hoe petrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, mitahanao, dia tadidio fa mpanompy ihany zareo, nomen'Andriamanitra fahasoavana, hahasoanao avy amin'Andriamanitra. Inona ny tenen'ny Paoly sary izay asehony? Izao no namboly, i Apôlôsy no nanondraka, fa Andriamanitra no nampitombo. Io misy sary anankiroa teneniny io, indray ty sahan'Andriamanitra ity dia hitantsika rehefa avy eo ilay trano arafitr'Andriamanitra. Koa tsintsinona izay mamboly. Asa ahoana ny fomba andraisantsika an'izany? Tsintsinona izay mamboly. Iza zany teneniny eo, tsintsinona i Paoly satria izy ny namboly. Izy izay manoratra eo ihany a. Na izay manondraka i Apôlôsy indray, fa i Andriamanitra izay mampitombo no tena izy. Ingany hitantsika sanatriny izany, mbola hitantsika koa raha ny any amin'ny farany rehefa avy eo hoe tsy milaza mihitsy izy hoe tsy niavo izy ireny, fa vokatry ny fandraisan'ireo tao Korinto ny mpanompon'Andriamanitra. Mamaky Korintianina faharoa isika dia mahita mihitsy hoe tezitry Paoly, tezitry Paoly, satria teo amin'izy ireo misy an'izany hoe super apôtre, amin'izao moa misy an'izany major prophète, apôtre général. Dia mamaky baiboly ianao hoe misy ny esorony zalary ve tamin'ity zavatra ity, sa ahoana va tsy tato? Dia inona ny aterak'ilay izy avy eo? Miteny zavatra tsy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, milaza filazantsara tsy filazantsara amin'ny famonjena, fa satria manompo olona izy ireo sy ny mpanaradia azy, adino Andriamanitra fa ny olona no arahana. Misy ane zany mieritreritsika na io fiangonana everitsika evangelika, mety tahaka atsika, mety isika ihany koa raha tsy mitandrina, misy amintsika mety miaina anatin'izany. Ary zany no mahatonga mampirisika foana io soratra masina vakio, sao dia tompony mindra fo aminay fa ataoko ohatra fotsiny le sao dia vao fitako hitanteraka na hifetra na eje eto nareo.
vakio ny tenin'Andriamanitra tsy entina zany entina isalasalanana hoe tsy hoe isaky mivoa mitorony ray aminay zany ty le tsy de milamina ty fa lo arahako tsara mihitsy hodiniako tsy any amin'izay a engany raha mamaky tsy ohatra ny hoe tsara toe-panany tao be re satria naninona jereny hoe araka ny soratra masina ve zany sa tsy nangetaheta amin'ny fampianaran'ny Paoly izy ireo fa miaraka amin'izay mahalala hoe fa ino araka ny soratra masina sa tsy tena mbara fa tsara kokoa ny toe-panany izy ireo. Ndiny favalo iray ihany ny mpamboly sy ny mpanondraka nefa samy andray izay valim-potiany avy araka amin'ny fisasarany izy ireo. Ary zany dia atao hoe fampaherezana ho anay na ho antsika tsirairay avy ihany koa mety azo ampiarina tsy amin'ny resaka andraikitra mampitandrina na mampitoriteny ihany fa araka ny andraikitsika tsirairay avy tandremo izay andraikitra omenanao fa misy valim-poti ao anatin'izany. Ary eo ny taperiny ny resaka valim-potiny amin'io fa tohizany eo amin'ny manaraka eo hoe inona no ambarany eo amin'ny manaraka eo satria misy sasany tokoa tsy manana valim-poti izy avy eo tonga any an-danitra fa tsisy valim-poti omeny na azony noho ny asa tsara nataony. Na zany arany tsy haiko ohatra ny lasa alohan'ny zavatra tiako tenenina fa na zany azany hoe mahafaly amin'ny mahampino antsika azo antoka amin'ny famonjena rehefa ny asan'i Jesosy namonjena antsika ka mino azo marina isika ny dikan'izany tsy ny asantsika no analana amin'ny famonjena amintsika. Ny dikan'izany rehefa miasa isika zany dia tsy hoe mandorotrosa fa maninona ny asa ataontsika satria ny famonjenantsika efa nalohan'i Jesosy ny asa ataontsika anomezany valim-piti ho antsika. Ataovy tsinitsinina ihany ny fanaovana ny asan'ny tompo. Zao ny mpampianatra sekolalady efa faly mihitsy hoe mitombo nafinaritra na le omaly zay mijery any tsy haiko tokonao mijery any toky manao an'le ino moa zany mitatana an'le panel kay tena mahafinaritra milay. Fona raha misy tafotoana amintsika amin'le milay fa milay le izy mahafinaritra mampandroso satria misy zavatra sasan'izay tsy hita nefa kay misy fitombona aringany ny tompo amaly fitiatsika tsirairay avy arak'izay asa. Le sary manaraka apetraka Paoly ary mbola miteny teo aloha izy hoe mpanompo ny tompo andininy fahafolo araka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra nomena ahy. Zany hoe Paoly malala tsara mihitsy tsy izy ene no inona tsy zany ely no inona ary Korintianina mety nitory filazantsara tany aminareo nanomboka amin'ny fiangonana fa tsy zala izy manondro anareo any amin'ilay tena izy ary azay mbola ambarany eo ary hoariny lay sary manaraka eto amina trano araka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra nomena dia tahaka ny fanaon'ny mpanao maritrano endro no nametrahako ny fanorenana fa olo-kafa no mandrafitra eo amboniny nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny. Resahan'ny Paoly eo zany hoe amboariko tsara le trano araka ny fahasoavana. Jesosy no fototra fiorenana fa ny tsirairay avy amin'izay zany na mety Apôlôsy io na mety tsy haiko hoe iza hafa ihany koa no omen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana mitohy amin'ny fananganana n'ilay fiangonana dia mila mitandrina izay manangana eo ambonin'izay. Mazava be ho hitantsika rehefa avy eo zany ilay resaka afiresahana dia hoe andalo fitsarana ny asan'ny tsirairay avy izay aorina eo ambonin'io fanorenana dia Jesosy Kristy io. Ary zany mbola mampatsiahy antsika mampirisy antsika aloha tsy fampitahorana hoe aloka zany tsy mandray andraikitra. Hoana rehefa nizara n'ilay talenta Jesosy any amin'ny fanoharana 5 roa ray ny an'le anankiray tsy nampiasainy dia inona no nahazo azy? Dia ahoana moa zany fa ianao moa zany dia tsy te ho tafotoana moa zany fa dia mety ny ianao hoe zara aloha ny ray iny fikirina fa nahazo anatra izy ary nisorona taminy ilay ray dia nomena n'ilay fa nampitombo ilay nanana betsaka indrindra 5 lasa 10 210. Dia ampirisika antsika hoe sanatria zany tsy fampitahorana antsika tsy andray andraikitra araka ny tian'Andriamanitra omena antsika fa fampirisihana mba hatonga antsika hanangana tsara eo ambonin'ny zavatra izay efa narafitra dia Jesosy Kristy. Hitantsika ihany koa zany fananganana trano zany dia ny fiangonana ilay tempolin'Andriamanitra resahana eo tokony hitantsika mivantana hoe ray aloha raha mamaky fotsiny tsotro zao tsika fa tsy misy mahay mametraka fanorenana hafa fa tsy izay efa eo dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra andininy 12 volamena volafotsy vatosoa hazo bozaka mololo inona ny anankiray tonga dia hitantsika rehefa mamaky tsika miena lanja ilay izy volamena vatofotsy
Fatsoa, hazo. Tandreny indray koa mbola te hiady hevitra fotsiny dia misy vatsoa ny ery pastera tsara no volamena atsika angamba le timpôly aseho eo misy fianan-danja fa ankoatran'izay mihoatra lavitra noho izay ho atsika izay manaraka mivaky teny testamenta taloha vao niala avy eo amin'ny Solomona isika izay nanangana ny tempoly. Inona ny feny tao amin'izany tempoly izany? Isan'ny nanehoan'Andriamanitra ny fitahiny sy ny voninahiny teo amin'ny firenen'i Israely, volamena. Zavatra tsara, zavatra maharitra. Ary zany ny entin'ny Paoly ho resahana amin'izy ireo zany hoe amin'ny lafiny anankiray hafahafa ihany ny zavatra ataon'ny Paoly tahaka ny ataoko aminareo zao hoe ohatra ny dia miteny aminareo ty za ty dia dinio dia tsara ho tsara ako. Miteny amin'ireo fiangonan'ireo zany Paoly hoe dia mba jerevo ireo olona eo aminareo ireo izay hitomponareo teny fatratra, sao misy tsy mety eo amin'izy ireo, sao dia tsy manangana volamena, volafotsy, vatsoa izy ireo fa sao dia hazo mololo sy ny sisa. Enina iny ary hitantsika any amin'ny tempoly misy hoe hazo tsara, hazo avy any Libanina, hazo sedera, anisany ao anatin'ny nampiasaina ao anatin'ny tempoly. 9:17 teneno hoe aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra fa ny andro no ampiseho azy satria aseho amin'ny afo izany andro izany. Zany hoe tsy miresaka fanahin'olona aoriana amin'ny fahafatesana mihitsy izy eo, fa asa no resahany eo. Nanao ahoana ny asako fony za mbola tetỳ an-tany, fa tsy hoe manao ahoana ny fanahiko rehefa maty ka tsy nandray an'i Jesosy dia ho anareo fianakaviana ao aoriana ao mba eritrerety any izay zavatra tokony nataonareo hamonjena ny fanahiko efa ny anaty afo any raha tasanatra izany tsy nino an' Jesosy. Ary izay indray ny heverin'ny olona dikany hoe misy famonjena ao aorianan'ny fahafatesana. Mazava tsara ny fanoharana nataon'i Jesosy ihany koa ny amin'ny Lazarosy, ilay mahantra sy ilay mpanan-karena be. Rehefa any amin'ny fijaliana ilay mpanan-karena be izay tsy fantatra akory ny anarany, ahoana no mahatonga an'ilay anarany tsy voatanisa akory? Satria tsy voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Lazarosy mahantra fantatra ny anarany hoe izy ilay voavony satria voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Ny melohan'ny fahafatesana no andraisana ny famonjena. Ary ilay afo resahana manadio eto dia ny asantsika no resahana eo. Manao ahoana ny asan'ny Paoly, manao ahoana ny asan'ny Apôlôsy, manao ahoana ny asanao, manao ahoana ny asako, manao ahoana ny asan'ny Petra, manao ahoana ny asantsika ho an'Andriamanitra. Maharitra ve izy ireny? Ny tiany lazaina araka an'Andriamanitra ve sa tsy? Sa be atao fotsiny? Zany anisan'ny tena hoe misaotra an'Andriamanitra ny amina fanomezana anankiray ao amin'ny fiainana ohatra hoe kimany talata maty sy talata maty anglophone. Fa tena nampianatra mihitsy izy indraindray, tsy hoe nandray matetika ny aminy hoe aza manamely tena hoe amin'ny mampitandrina dia misy fotoana ianao ohatrany hoe mipetraka fotsiny. Tamin'izy voatonga indray fiangonana tamin'ny 2008 sa 2009 dia ilay mpitandrina teo aloha ny teny anao hoe ataovy daholo ny lisitra rehetrarehetra ny zavatra efa ataontsika satria ny asa matianina tao amin'ny fiangonana tany dia nisy tevako daholo indray mandeha isaky ny bolana misy fivoriam-pitahatra, indray mandeha fivoriana miaraka amin'ny fiangonana hafa rehetra, tanora nanananananana dia nandeha teny dia tsy haiko 10 volana nitondrahan-kima amin'izay dia nyteneniny an'aly hoe sao dia gaga ianao izy amin'reto lisitra reto fa tiako ataontsika izy izy amin'ireo no mamokatra dia izy amin'ireo ny atao fotsiny fa tsisy vokatra. Dia na mamokatra daholo koa raha nefa le izy andao hijerena hoe inona ny azo ajanona, sao tsy vita tsara na sao tsy niantsoan'Andriamanitra antsika, fa inona ny niantsoan'Andriamanitra antsika, inona no anananao, inona ny fanomezam-pahasoavanao, ahoana ny fahafahamanao dia mijanona amin'izay no ataontsika. Fa nandray isika amin'ny fiainantsika kristianina mahavita zavatra betsaka, fa nandray betsaka tsy androfana, betsy androfana. Dia mampalahelo aza ianao no mandony sarany dia farany lasa mora azo ny filozofia an'izao tontolo izao, omeo fotoana ny tenanao, hevero ny tenanao. Indray nefa rehefa tara loatra iny dia tena filozofia an'izao tontolo izao lasa manompo tena ianao fa tsy manompo an'Andriamanitra izay tia ny tenanao. Ianao ny tianao betsaka mihoatra aoko. Mazava ho azy tsy manaly zany ny tenenin'ny Paoly ny amin'ny hoe miasa mafy mihoatra noho izy rehetra araka amin'ny fahasoavana atao anatiko. Fa tadio fa Paoly, ianao, Paoly tsy nanambady. Tsy nananjanaka.
ianao mety manambady manan-janaka dia ahoana ny tenen'ny korintiana ty any eny no miteny an'izany raha mbola mpitovy ianao dia omeo an'ny tompony ilay fotoana be da be anao rehefa manambady aman-janaka ianao dia jereo mivady aman-janaka ao satria misy asa koa ao anatin'izany ary zany ho aty sasany amintsika ray aman-dreny tsy mampanina mihitsy nandray hoe rehefa mety afaka miafo ohatra hoe ny ray ihany no miasa dia ny ray mba mijery tsara ny ao tokantrano tsy fahotany zany ndraindray ary zany kokoa no manome voninahitra an'Andriamanitra noho ny hoe manam-bola be nefa ny tsy ta hoe makaiza le tokantrano le zanaka manana mpanampy roa telo aveo tafatenin-dratsy izy vao tonga saina ndray fa iza nampianatra za tsy za ianao tsy za ianao ianao vao tonga sa iza tamin'iretsy tsy anankitelo mitaiza azy rehetra zany misy zavatra tsy voasandam-bola nefa hitany amin'ireny fa ny tiako teneny verina any amin'ilay asa manao ahoana ny asantsika rehefa mandalo ve ny afo dia manao ahoana le izy andininy faefatra amby folo raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny dia andray valim-pity izy manaova asa andraisana valim-pity zany hoe araka ny sitraponany le netsony anaty fa tsy hoe betsy androfana fotsiny nataoko daholo n'izao nataoko daholo n'izao tena misy any ireny ndraindray mety tsy tenentsika fa ho avy ny fotoana rehefa eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra tokoa isika hanao kasikety be da be dia ireo kasikety ireo ny defileny eo dia koa za efa lo olona za nanao asa soa tamin'izao sao dia tsy tadidinao Jesosy zao koa ao naozy izy ny boky ny mpaminany voron-damba feno raha maloto raha dikarakeviny ene marikoriko be iny sary iny fona amintsika vehivavy ny sary asiany amin'iny dia tahaka an'ireny ravin-damba zay misy ny raha mifadim-bolana eo anatrehan'Andriamanitra ny asa soa atsika raha reny no ireharehantsika zany ny sary asehony any amin'ny boky ny mpaminany iny raha tafitoana amin'izay tsy zany no miteny an'izany fa nitenin'ny tompo ary zay mataony mila mitandrina isika ny amin'ny hoe be da be ny nataoko an'ny tompo dia za ve dia tsy ho raisiny tsy raisiny ka satria manao tsintsinina ny asan'izay feno ampy boky nina nataontsika tamin'ny herinandro kolosianina ampy Kristy ambonindrindry Kristy no fizitsika fa tsy ny asantsika za manana n'ilay fiangonana misy olona eo amin'ny roanjato eo ny ainge mpiakaza ireo misy nampiasainay tsy diny fatimy amby folo raha levon'ny afo ny asan'ny olona dia ho maty antoka izy fa ny tenany kosa dia hovonjena nefa toy ny avy ao amin'ny afo ihany amin'ny teny hafa zany tenen'ny Paoly hoe raha mino an' Jesosy izy na isika amin'ny maha hoe mpanompo ny tompo atsika mino azy vovony dia hovovontsika fa kosa lay asa nataontsika tsy andraisantsika valim-pity tsisy vokatra satria mololo rehefa mololo asiana afo maninona mamiratra be tampoka fotsiny alevona volamena rehefa mpandalovina afo maninona mamiratra miatsara ianeny tompo amin'ny antsika fahendrena hoe inona tompony tianao ataoko inona tompony tianao ataoko na amin'ny ara-bolantsika zany aza hoe dia miasa soa rehetrarehetra io dia ho ataoko daholo menatra koso dia tsy manome fa ndraindray tsy olana mihitsy ilay tsy manome jereo tsara hoe inona ny etson'ny tompo anao inona ny etson'ny tompo anao eo anivony ohatra amin'ny fiangonana misy olona sasany eny raha mandona ny sasany amintsika manokana tsy maninona mihitsy misy ny olona sasany fiangonana misy azy tsy raha iny fa ny asa soa hafa rehetra io fatany daholo azo zany raha zany no ambaran'ny baiboly iza zany no mamelona ny mpitandrina ao amin'ny fiangonana manokana misy anao inona no andehanan'ilay fiangonana manokana hitondran'Andriamanitra anao ahasoa azy ary ndraindray zany mila jerentsika sao dia misy tsy finoana sao misy tsy fahalalanao fa tompo ampio anangana zavatra araka ny sitraponao dia ny fainina amby folo tsy fantatrareo fa tempolon'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo raha misy manimba ny tempolon'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy fa masina ny tempolon'Andriamanitra dia ianareo zany resahana io dia aza manindraindra olona manokana aza manompo olona manokana aza manambany fanomezam-pahasoavana anankiray no fanomezam-pahasoavana iray na eto amintsika eto raha matetika miezaka mitandrina an'izany foana mihitsy hoe
Ary tamin'ny laka misy teo ohatra anakirairaisiko hoe ary averina foana teo nafinahitra misy hoe resaka ho ana kristianina mpandrarala izy fa tiako be namikafa an'ilay mpitandrina anazy misy an'le hoe docteur Michael Reeves iny moa dia izy no anisan'ny zara atao voalohany dia anisan'ny ozy tsara foana mena an'izany hoe ndraindray sika kristianina mahita an'izay tia masina dia tia zao an'izao tontolo izao dia fieritreretantsika ndraindray hoe raha natsoan'Andriamanitra ianao ohatra hiasa eo amin'ny sehatra tsy matianina ao amin'le fomba ilazana azy le matianina zany hoe za ohatra hoe pastera ny asako dia verinao raha manana toe-po ianao sy toe-tsaina zany hoe ny anao zao tontolo izao kokoa fa ny anahy masina kokoa dia efa tsy izy zany raha natsoan'Andriamanitra ho mpandrara ianao dia mpandrara zany ianao ary masina eo anatrehan'Andriamanitra ianao sy ny asanao dia ataovy arak'izay dia ohatr'izany hoe nao anary miezaka foana mitandrina na le asa fanompoana samihafa sy hoe fanaovana kafe sy dite ambanimbany kokoa noho ny fanaovana filazana tsy haiko fa samy manana ny fahasoavany ireo sy fampandrosoana sy fiombonana ka raha indraindray isika manambany ny tenantsika araka ny asa ataontsika na manambony ny tenantsika araka ny asa ataontsika dia mitandremo fa fahasoavana samy avy amin'ny tombo ary samy mahasoa ireo samy mahasoa ireo zany ny hita kokoa aza ho anahiko rehefa mandehany le hitan'ny olona raha nge mampatahotra kokoa e zany anay miresaka amin'ny napira na mpitendry satria hitany olona ety mora mihitsy no amin'ny style ety sady fampatsivanao anareo pira sy mpitendry soatsika ety anoloana zany mora ny eto fa ny toe-poko raha ny tena izy tsy manompo anareo fa ny tsara le feo teo na ho amin'ny mpitendry lay kosa le akôry teo hoanina ny arrangement-nay teo tsy hainonareo misy fe tonga dia misy fanatrehany fana miala tsiny raha ataoko anaty fototeny toe fanatrehany lalo ny hita teo fa tsy hay loatra ny fanatrehany fana fa ny tompony hoe mindrafo amintsika miaraka nandray be da be ny voafitaka izany be da be ny olona amin'ny pire évangélika za miteny foana hoe tsy mipire évangélika rehetra no évangélika misy manao hoe pire évangélika mpitory filazantsara fa mifilazantsara nandray mba fantatra reo ve aloha le filazantsara tianareo toriana za tsy fetsiketsehana ny betsaka asa atao ny betsaka tafika masina ny betsaka fa tsy hay hoe tafika makaiza tokoa moa le izy azay le hoe jerena tsara zany rehetrany ary engany isika nefa nao arak'izay nitsoan'Andriamanitra atsika farany amaranako azy ao anatin'izany ohatrany hoe amin'ny lafiny anankiray zany Paoly ohatrany hoe manao tenenany azy hoe moa tsinitsinina mihitsy ny tenany sy ireo manana fanomezam-pahasoavana fa inona ny tiany lazaina amin'reto manaraka reto aza andiny fahavalo ambin'ny folo aza misy mamita tena raha misy eo aminareo milaza azy ho endry amin'izao tontolo izao dia aoka ho adala izy mba ho tonga endry fa mifahendren'izao tontolo izao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra fa voasoratra hoe ny afetsen'ny endry ihany no entiny misambotra azy ary izao koa ny tompo mahalala amin'ny fihevitry ny endry fa zava-poana izany koa aoka tsy hisy anao olona ho reharehany fa anareo ny zavatra rehetra aoka tsisy olona anao ny reharehany fa anareo ny zavatra rehetra na i Paoly tia nyteneniny eo zany aza atao rehare Paoly fa anareo nefa Paoly na i Apôlôsy aza atao reharehanareo Apôlôsy fa anareo nefa Apôlôsy na i Kefasy ho an'izay tsy malala Kefasy ihany ny Petera aza atao reharehanareo i Kefasy na i Petera fa anareo nefa izy na izao tontolo izao na fiainana na fahafatesana na ny zavatra kehitriny na ny zavatra ho avy izany rehetra izany dia anareo ary anareo dia an Kristy ary Kristy an'Andriamanitra inona ny tiany lazaina misy fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'ireny izay nataonareo izay natao ho anareo tokony ho raisinareo ary ahasoanareo naraisiko amin'ilay sary hafa hoe raha za rery foana no mpitory teny eto isy symptôme na tsy fampitsakafo eo amintsika fiangonana hitariko lavitra kokoa raha izahay telo laharery ihany koa aza no mpitory teny foana eto sy mijery ny fiainan'ity fiangonana ity dia mbola isy symptôme koa na manao ahoana mety hoe fa fahaizana mandamina sy hoe efa manana fanomezam-pahasoavana ampy misy moa amin'izao fotoana izao mamaky ny Efesianina toko 4 dia hoe manana an'ilay ministera 10 mihitsy zay ao amin'ny fiangonanay tsy maninona raha manana fa tsy maintsy mbola miankina amin'ny avy any ivelany foana zany ny antony ndraindray nasana olona hafa ivelan'ny fiangonana maninona mitory fa reny olona reny nefany dia olona toy any Korintiana 1:4 hoe tsy izay rehetra
hita rehetrarehetra eny ohatra mahay mitoriteny ihany hitako tamin'ny YouTube ty hitako tamin'izao ty ohatra ny mahay dia atsoina daholo tsia fa toizany amin'ny Korintiana voalohany toko 4 eo ny hoe tahaky ny ahoana ny tokony ho toetra ny mpanompon'Andriamanitra ary tahaky ny ahoana ny tokony fahasoavana asaina ho eo anivon'ny fiangonana. Zany hoe rehefa misy mpanompon'Andriamanitra asaina tsy fanany tsy hoe zavatra ataotao fotsiny voaingana nampahery amin'ny ora everinareo moa nataotao fotsiny nanasana amin'ny ora ny toriteny teto tamin'ny lahady voalohany volana iny mesa jona sa jolay taorinan'ilay conférence iny ny olona nazy vazaha daholo fa tsika tatao tany mena gasy kely everetsirabe amin'ny olona teto ihany. Misy any manao an'izany vao niresaka tamina ohatrany hoe karoka zay mihitsy ako fa tena ozy izy lazainy hoe ny tena tiako tenena atao dia nareo hoe taizy zany zavatra fa resaka fotsiny zay dia hoe magaga tonga dia misy latabatra eto dia misy latabatra eto dia misy latabatra eto misy vazaha dia tonga dia omen'le ino moa zany mpizara sakafo to dia leny amin'le vazaha aloha mandeha voalohany dia ozy izy mantsy anahy ny tena gravy amin'izao angelesy na ny ambanivohitra na fiangonana eto ary raha misy vazaha izy manomboka miangonao na tanora tsy haiko hoe tena kristianina io na tsy mafanavana fo vetivety io dia mavita alefa mitoriteny fa le tanora efa tao hatramin'izay tsy mitoriteny zany mihitsy satria misy efa fomba anindraindrantsika ny sasany mihoatra noho ny sasany fa miverina any amin'ilay miora ako satria fantany mahasoa atsika randray faly rehefa misy olona atao amintsika zao hoe tamin'le ianao tsy teo iny mihitsy fa miora no nitoriteny ny tena nahitany hoe misy asan'Andriamanitra ato dia hoana ny ataoko tsy asaiko ato sony koa iny rangafo ohatrany lasany ny fon'ny olona sasany ahoana tsia misy fahasoavan'Andriamanitra eo aminy mahasoa atsika manangana ny fiangonana ary zany resahan'ny Paoly eo anareo le fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Paoly dia alaivo anareo le fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Apolosy dia alaivo anareo le fahasoavana alaivo aoka asoa ary efa mijerina isika amin'izao azany zany anisan'ny mahatonga na tsy manao tsinitsina mety misy teny sasany mbola everiko tsara ohatra ao anatin'ny fanekempinoana apostolika inona marina moa fa tsy ataoko tsinitsinina mihitsy satria maninona misy rainy fiangonana efa nandeha manjatony amanarivo taona lasa nandeha teo alohako nanaovan'Andriamanitra zavatra zazevy ateo aoriana ve no inona na miteny hafa hoe raha misy amintsika mamaky baiboly ka nahita fahamarinana vaovao mbola tsy hitan'ny hafa mihitsy ianao dia aza mirehare mivera tena amin'izay fotoan'izay hoe inona fahatsoana be ny anganao dia tena azonao antoka ve fa tsy hitan'ny olona mihitsy le fahamarinana voasoratra tato hatramin'izay fa ianao zao vao mahita an'le izy zany ia mahatonga ny sasany tena hafa mihitsy rehefa mitelo maraina no mivavaka chiffre 3 io misy zavatra hafa mihitsy eo anatin'io dia zay tena maninona raha tsy mbo hitandry apôstôly Petera zany dia soratana manokana tato amin'ny epistilen'ny chiffre 1 chiffre 2 chiffre 3 chiffre 4 fa mivera tena raha ianao mieritreritra an'izay tiako atongavana na amin'ireny efa lasa ireny na amin'ireny raha calviniste ianao na avy any amin'ndry armenius aza misy zavatra avy amin'Andriamanitra ho anao raha armeniste ianao mivaha calviniste agny analoha misy zavatra azo raisina avy amin'ndry Jean Calvin raha tsy tia fifoazana ianao misy azo raisina avy amin'ireny raha tia fifoazana ianao dia misy azo raisina avy amin'ny everinareo efa matory misy azo raisina misy arena tsy talany ao fa aza atao tsinitsininy raiso izay fahasoavan'Andriamanitra avy amin'ireny fa aza manimba ny fiangonan'Andriamanitra aza mailaka ny miteny aza mailaka ny manaratsy so misy zavatra tsy fantatra akory fa tandremo ny fiombona ny fiangonan'Andriamanitra aza asiana interprétation foana ny zavatra rehetra fiangonan'Andriamanitra io tsy taraiky mihitsy ianao raha tsy miposteny inao amin'ny Facebook malay niaraka tamin'ny ora dia ozy izy eo ampitoerana zany anay tena ohatrany te hiala amin'ity Facebook ty mihitsy ohatrany te hiteny be fa tsy miteny tiako tenako maninona tsy miala fa azoko ny tiany lazaina satria indraindray reny tsy mahasoa tsy ny zavatra rehetra amin'ny fiainana dia ho zarainao daholo tena indray sasany amintsika dia ohatrany sisiny ninona ery rehefa tsy mizara ao mitandremany amin'ireny rehetra ireny farana koa tsy fantatrareo vavatenimpolon'Andriamanitra ianareo
ary ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tempolon'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy fa masina ny tempolon'Andriamanitra ianareo izany. Fiseho an'izany ao anatin'io nijerentsika io dia hoe mpino ihany fa mpino mbola zaza manao tahaka ny fanao an'izao tontolo izao, manaraka olona manokana dia lasa miteraka fisarazarana eo anivon'ny fiangonana, dia lasa tsy mahay mandray ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny olona hafa, dia miala amin'Andriamanitra mihitsy aza noho n'ilay olona ray manokana arahany. Tsy aho. Andriamanitra no tompon'ny fiangonana. Jesosy no maty ho an'ny fiangonana. Izy arahana. Jesosy no nanome antsika ny fanahy masina ihany koa, ny ray no efa nampanantena an'izany fanahy izany eo amintsika, ary eo amin'ny alalany isika no miaraka ahorona ho tempoly iray anatin'ny fiombonana feno ary. Engany ny tompo itoy hitantsika ao anatin'izany fiombonana izany. Izany indray mbola paherezako eo. Mba ataovy zava-dehibe ilay fanompony amin'ity tesi-kafe. Miaraka eo. Raha misy tsika tsy lozan'izay mety hoe fiatsaram-belatsiny indray eo amintsika. Fa raha ny fiatsaram-belatsiny hoe za tsy resaka tsony fa mety tsara velatsiny fa za andeha dia iza zany no hiresaka. Ahoana zany no atao? Fifampiresahana no atao, fifanantonana no atao, fifamelan-keloka no atao. Ary zavatra mahasoa atsika zany, mahasoa ny toe-panahintsika, mampandroso atsika izany. Dia hanentana atsika araka izany rehetrarehetra izany hoe ingany ny tompo hiasa, ingany ny fanahy masin'Andriamanitra itoy hanangana atsika tempolon'Andriamanitra atsika, omeny fahasoavana nesika tsy hanimba ny tempolony izany. Taonina fotoana foy isika eritreretana indrindra andao andinika ao botsika misy lalana mitarika any amin'ny fizarazarana, fifampiandaniana avy ao anatin'ny fotsika tsiraray avy, dia hevitra ihany koa ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay omeny atsika. Everitsika mihitsy ao anatin'izany hoe mety misy olona avy ato amin'ny fiangonana dia ianao manokana mihitsy mahatsiaro hoe manana olana amin'ity olona ity dia tsy te fandraina tsy fantatro, dia aza vela hiala aza entina mivoaka etsony izay, fa raha azo atao izao mifanatreha amin'Andriamanitra, mamelany famindram-pony sy ny fahasoavany, anapaka, androaka, anaisotra ny fangidiana rehetra, mamelany fitiavany ao anatsika. Dia afaka manatona ny mpihira sy ny mpitendry ao anatin'izay.